Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny traceur Casio. Zavatra vaovao be indray no hitantsika androany ka manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Tsy andrela ritsika fa andao hianatra zavatra vaovao any amin'ny rubrique tutoriel. Toy mahazatra ara dia mouvement vaovao be indray ny anarantsika, tsy inona izany fa ny monkey volt. Ny monkey volt moa zany dia mouvement anankiray ahafahana mifranchir obstacle amina moyen rapide sady efficace. Andao ary isika hanomboka ny échauffement. Hanomboka avy any farany ambany any tsika toy mahazatra dia hanao pogo jump ataontsika pendant 30 secondes. Vita ary izay dia hanao échauffement any cheville-tsika ka hamonjy riran-javatra dia engaintsika tsara ilay izy ataontsika 10 fois. Rehefa vita izay dia tongotra ilany ataontsika 10 fois ihany koa. Rehefa vita izay dia mifindra tongotra ilany dia ataontsika 10 fois ihany koa. Enchaînentsika ary izay rehetra izay amina squat sauté ataontsika 12 fois. Manaraka dia hanaontsika mountain climber ataontsika 16 fois. Manaraka dia resaka hanche indray sabaka kelytsika dia atosika mafy any aloha any arina ataontsika izay 10 fois. Épaule zao ataontsika mihodina 3 fois moramora dia 3 fois mafimafy. Ohatr'izay ihany any ny sens inverse 3 fois moramora dia 3 fois mafimafy. Satria moa zany ny mouvement ataontsika eto dia mampiasa poignet be dia hanao échauffement poignet tsika ataontsika mihodina 10 fois amina sens anankiray dia rehefa tapitra izay dia 10 fois ny amin'ny sens inverse. Amaranantsika anazy ary dia hanafana kely ny atoko tsika ka manaiky ohatr'izao fotsiny. Ataontsika izay impolo. Vita an'izay indray dia mijery gauche droite. Vita izay ny échauffement, hiditra amin'ny étape voalohany isika tingitingina ohatr'izao fotsiny dia apetraka eo aloha ny tanana ary enjehana amin'ny tongotra. Tsara manamarika fa hianteherana mihitsy ilay tanana. Averintsika ihany izay mouvement izay fa asiantsika vitesse kely, izany hoe apetraka dia manenjika. Rehefa vao maîtriser tsara izay dia hiditra amin'ny étape faharoa tsika. Ohatr'izay ihany ataontsika fa ataontsika répéter les mouvements, izany hoe mbola anatin'ny étape faharoa ihany sika izao fa hentsika fotsiny ilay zavatra nianarantsika vao teo amina obstacle somary avoavo. Izany hoe apetraka ny tanana dia ataontsika izay ahatongavan'ny tongotra sika eto ampovoan'ny tanana eto. Tsara manamarika fa rehefa miainga amin'ny monkey volt isika dia toy ireny mitsambikiny ireny ihany, izany hoe ray roa dia atsipy ilay tanana. Rehefa afakafaka amin'izay ara ilay tahotra dia afaka manandrana manosika tsy moramora an'ilay obstacle amin'izay isika. Tsy tokony ho tratran'ilay tongotra etsony izany ilay tanana dia lasa manome. Exercice afaka ataonao hikotranana izay fanosehana izay mipetraka eto fotsiny ianao dia manosika ohatr'izay. Izay fotsiny. Atosika tsara ilay izy. Atao anatin'ny étape fahatelo ary isika no hiezaka ny tambesatra makany aloha ahafahana mivoaka any ambadika an'ilay obstacle. Mivoaka aty ambadika amin'izay. Ny zavatra tsy azo atao dia ny miboraka ny tongotra fa ezahana miforitra tsara foana eny ambony eny. Rehefa voafehy ary izay étape anankitelo izay dia ezahantsika ampiarina amina obstacle maromaro ilay izy. Ohatra hoe amin'ny ivaiva, amin'ny avoavo ary amin'ny atonony. Rehefa maîtriser tsara izay rehetrarehetra izay dia afaka akambanao amina zavatra hafa amin'izay toy ny stick, afaka manomboka mitady distance lavidavitra amin'izay ianao ka rehefa voafehy tsara izay dia izay ianao natao hoe mahay monkey volt. Mino fa nafinaritra anao izay fa manaraka isika ezaka ny hianatra zavatra vaovao be indray. Zao ary isika andao anaraka ny fitsikina anatin'ny rubrique guest fleet.
Ie, fitsikina no vahintsika androany a, anisan'ny atleta vehivavy a tena mavitrika ao amin'ny association Traceur Gasy a, nefany a mbola vao vetivety ihany izy no nanao parcours. Andao ary notsika amin'ny Antsipria no momba azy. Salama daholo, fitsikina Ravoafon'ny garçon atleta ato amin'ny Traceur Gasy. Heritaona izay no nanavako ny parcours. Ie, ny fantaniko voalohany dia ny hoe ahoana no nahitanao an'ilay parcours a, dia inona no nahatonga anao nanao parcours? Le izy tamin'ny voalohany aloha tsy nieritreritry ny hanao an'ilay izy mihitsiny fa danse no nieritreretiko natao. Dia niditra tamin'ny club izay zany tarisiny Dinara Kotarjon, sady nisy danse atao amin'ilay izy no ke nisy parcours. Dia rehefa nandeha ny kosana tamin'izay vacances, dia mifetina nianatra amin'izay zany dia larobia izay nianatra. Dia nefa ny andro larobia izay tokony manao danse. Dia tsy tratrako izany ilay izy fa sabotsy no tratrako, dia parcours nefa rehefa sabotsy. Dia lasa nanao parcours izany za satria izay ihany no fotoana libre nananako dia lasa nanao parcours. Ie, ho an'ireo izay tsy mahalala moa zany dia Dinara Kotarjon dia efa nivahiny teto amin'ny fandaharana ary sady atlety national no coach ao amin'ny Traceur Gasy. Tsara ihany koa manamarika fa izy io no mitana ny larana voalohany manerana ny Afrika amin'ny kategoria speedrun. Fantaniko manaraka teo amin'ny fiarahamonina ve tsy misy miteny hoe ny parcours dia natokana ho an'ny lehilahy fa tsy mety ho an'ny vehivavy. Ohatrany ahoana ny fomba niainan'ny fitsikina izay ohatran'ny somary fisainan'ny manodidina izay? Ie, efa be da be mihitsy ny olona nitenina hoe tsy mety amindrio, tsy mampitombo, tsy mampiteraka. Be da be ny tenin zareo. Dia matetika moa zany rehefa miaraka amin'ny dina manokana vao misy miteny hoe ngahandry miaraka manao parcours aminazy ohatran'izay. Dia ozy izy dina hoe tsisy an'izany ozy izy fa ohatran'ny sport rehetrarehetra io. Mokonkosa mahita an'ireo atleta any ivelany vehivavy be da be manao an'ilay izy. Dia tsy nataoko sakana mokonko ny fianakaviana nanohanana foana zareo. Dia tsy dia mihaino vavan'ny olona loatra izany za manokana. Ie, tena marina izany ary tiako tsindriana ihany koa fa ny parcours dia tsy natokana ho an'ny lehilahy ihany fa ihany koa ho an'ny vehivavy, izany hoe accessible izy fa tsy misy effet secondaire zany. Araka ny voalaza teo moa zany dia vao heritaona montsy fisikina izay no nanao parcours dia nefa efa nandray anjara tamin'ny championnat national tsy inona izany fa ny alefa parcours. Nanahoana ary ny fanomanana izay compétition izay? Ie, nanomana aloha dia nanomana tokoa. Mokonko ilay izy ohatrany hoe tampoka be any satria ny olona izany mahita anao hoe mahavita compétition ndry amin'ity fa maninona raha manao. Dia mokonkoa ny coachako niteny hoe tokony manao ianao mirepresenté an'ny Traceur Gasy. Nandritra izay première participation izay moa zany dia fitsikina tonga dia nisongadina satria tafiditra podium izy. Manahoana afa-po ve ianao tamin'izay résultat zay? Ie, participation voalohany an'ilay izy dia azo lasaina hoe afa-po ihany fa nefa ny hitako tamin'ilay izy hoe mbola misy ny zavatra tokony ho hatsaraina bebe kokoa. Anisan'izany zao teo amin'ny lafiny ara speedrun misy zavatra tsy nety nataoko nefa ny tokony nahazoako fotoana bebe kokoa ilay izy. Nefa tsy nataoko kivy ana ilay izy fa manosika ana hiezaka amin'ilay lafiny parcours. Tena tsara zany. Ie, fantaniko manaraka ianao mbola mpianatra zao, ohatrany ahoana ny andrindran'ny fotoananao hoe eto mikotrana dia eto mianatra, afaka alasanao bebe kokoa ve ny programanao? Ie, za mianatra foana dia mianatra sabotsy maraina fa rehefa hariva zany dia mandeha mamonjy kotrana any Ampitatafika. Dia misy fotoana konkoa lahady après-midi za mikotrana. Dia rehefa vacances mikotrana foana isan'andro. Ie, fantaniana farany angambany inona ny tanjon'ny fitsikina amin'ilay manao parcours? Manana tanjona ve ianao? Ie, misy ny tanjona. Ilay izy moa zany raha mifaniriana tsy hijanona eto an-toerana ihany fa mba teo atleta international, izany hoe hipresenté a Madagasikara any ivelany amin'ny lafiny parcours. Izay no mba nofinofiko izany. Isaorany fitsikina nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Alohan'ny isarahana raha dia misy teny kely ve ampitan'ny fitsikina any amin'ireo mpijery?
Ie, dia isaotra andreo fianakaviako izay teo foana ho anahy nanohana anahy dia misaotra manokana ho an'ilay coach Dina Rakotoarjona dia misaotra konkoa amin'ny traceur gasy izay manampy areo jeune amin'ny lafin'ny parcours sy mamela izany eto Madagasikara. Afatra kely angambany hoe ho an'ireo izay vehivavy na olona te hanao ny parcours azo atao sakana ny vavan'ny olona amin'ny lafiny satria matetika ny olona tsy maintsy miteny izay tiany tenenina manaratsy izy fa raha tianao ilay izy dia ataovy. Ho an'ireo izay efa manao kosa tohizo fa tsara ny manao sport. Izay angambany. Zay raha ny tafatafany arahantsika tamin'ny fitsikina. Zao ry isika dia hanaraka ny cours international de juge de parcours izay nitanterahana tao Egypte ary ihany koa nandraisa Madagasikara anjara. Ao anatin'ny rubrika Top Actu ny ahitantsika izany. Ny 3 avrila lasa teo no niainga teto Madagasikara hiazo any Egypte ireo délégationna malagasy telo lahy. I Toky, i Faly ary i Serge no voafantina tamin'izany. Fiofanana mba ho lasa juge international amin'ny taranja parcours no antondihan'izy ireo tany izay nokarakarain'ny Union africaine de gymnastique sy ny Fédération internationale de gymnastique. Sambany no nisy fiofanana toy izao teto amin'ny continent africaine ka toy izao ny fizotra ny programme. Ny andro voalohany dia fandraisana an'ireo délégation avy amin'ny firenena maro samihafa ary ihany koa fanomezana ireo toromarika rehetra. Ny andro faharoa kosa no nanaterahana ny fiofanana ka tanatin'izany no nizarana ireo rafitra rehetra amin'ny feny fitsarana eo amin'ny taranja parcours. Ny andro fahatelo kosa no natao ny fanadinana ka izay afa-panadinana ihany no mahazo ilay brevet de juge international. Tsy nivoaka teo ny eo moa ny valim-panadinana fa tonga dia nanainga ny verina taty an-tanindrazana ireo délégationna malagasy fa tamin'ny vao vita ny fanadinana. Efa tonga taty toerana kosa no nahazo ny valiny ary afaka soamantsara avokoa izy telo lahy ka mametraka ny anaran'i Madagasikara anatin'ireo firenena manana mpitsara na juge international. Etony dia isaorana fédération nationale izay manohana hatrany mba hampivelatra ny taranja parcours eto Madagasikara. Izy telo lahy kosa dia tsy tazana ny traikefa izay azony fa izary izany amin'ireo tanora maro izay mpiangaly ity taranja ity ka hampiakatra ihany koa ny traikefa ananan'ireo atleta malagasy. Ny antony andraisana anjara amina hetsika toy ireny moa zany dia ny ampivoarana foana ilay discipline eto Madagasikara ary indrindra ny ametrahana ny anaran'ny firenentsika eo amin'ny sehatra international. Izay indray ara ny azonaina tolotra teto amin'ny fandaharana Traceur Gasy Show tamin'ity indray mitoraka ity. Manome fotoananao indray izahay amin'ny manaraka. Mandra-peona daholo.